Ampitomboin'Andriamanitra aminareo avana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Eto am-pianona sy andraisana izao hafatra ho antsika amin'izao alahady faharoa amin'ny taona amin'ny volana janoary ananganantsika eritreretema ny roa hevitra lankadiro hoe somahery mihitsy aby da efa leo no akaika mahatahotra Andriamanitra tompo. Zany no maharisy laharatsika andray ny diko atoko fatelo amby roapolo mba ahafahana mianatra, ahafahana manaja, ahafahana manaiky zany Andriamanitra mahatahotra izany. Ataovy sary eo an-tsaina ao amin'ny avonan'ny Kalvari eo fovoany eo ny azo fivaliana misy any Jesoa, eo amin'ny ilany misy jiolahy anankiray ary amin'ny ilany iray jiolahy anankiray. Za tsy dia miakavisy akavanana so misy olona miala ao akavy eo ny sasany efa hoe manambady manko dia misy porte gauche dia te hiala ao ny sasany dia hoe etao akavy io ny teny ratsy any Jesoa izany lazanao am'izany any ilany ny andaniny sekinany no isan'izy roalalo samy vono mihantona amin'ny hazo ararotina mba ahafahantsika mahazo fianarana sy hitomboana finoana ny amerenantsika izao zavatra efa lazaiko zao. Any amin'ny Galatiana toko fahatelo any andimy fahatelo ambin'ny folo zao vakina masotonareo Galatiana toko fahatelo andimy fahatelo ambin'ny folo voasoratra apôstôly Paoly zao teny zao 13. Kristina navitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona monjena izy fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Jesoa miantona amin'ny hazo. Izy roalahy efa voahilika tsy isolotsika fa izy aza samy efa manaiky moa tsy mafantatrova fa isika dia mizaka zay efa nataotsika meloko matsiaro meloko zany izy roalahy nany an-danina ny akilany donc tsy izy roalahy reo zany dia mitondra ozona amin'ny anaratsika fa izy Jesoa na ty lehilahy teto amin'ny asojaliana ty miteny hoe io lehilahy io dia tsy mba nanao tsy mety na kely akory azy tsy manatsiny zany tsy nanota zany ity Jesoa ty ary lazay ny epistily Petera koa zany teo ilay le tsy manatsiny tsy manatahotany tao amin'ny tena Jesoa io mo miantona teo amin'ny hazo ny solo antsika ahatanteraka ny fahamarinany Galatiana toko fahatelo ambin'ny folo hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Karaha nino any Jesoa zany ianao dia efa nentiny Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana ny ozona tokony hiatra taminao. Azy zany fanomboana any Jesoa tamin'ny hazo fijaliana zany ny ray maka ihany. Mpino Jesoa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana indray maka ihany tsy miverimberina zany mitovy amin'ny batisy io mamaky ny Romana toko fahenina ianao voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika amin'ny anaran'ny batisy tsy miverina indro fa misy olona ary anareo hitako tany ilazan'ny olona hoe databe anareo databe anareo
nanota ka voarozona miaraka ny dadabenareo ianareo ka mila anaovana laha zao le nataonareo tany anaovana délivrance modely midiety tsy miteny eo fa tany avy ny akamanonareo nitenitenena ny olan'izany hoe anaovana tsy maintsy anaovana délivrance ao ianareo satria voarozona miaraka tamin'ny dadabenareo ny dadabenareo diso zany rehefa mino an' Jesosy ianao dia nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany fanozonana anao azonao novainao tamin'ny dadabenao zany satria fa nentin' tompo teo amin'ny hazo fijaliana voarozona teo izy dia afaka ilay rozona tokony hiatra taminao ka tsy mila anaovana zany délivrance zany tsony ianao efa délivré ianao a voaniompy teo tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia efa délivré ianao raha mino azy eo ka zany finoanao an' Jesosy zany zany no efa nahazo anao sahady ny fanavotana anao zay dia karaha tiana teo fakely teo satria efa nanavotra anay tamin'ny ozy ny lalàna Jesosy araraotana zany nandalovana ny fahatserovana ny nanomboana ny tompo teo amin'ny fijaliana zany ianarana zany fotompinoana matanjaka tsy verimerenana dia chaque mihetsika zao dia anaovana délivrance toy hoe chaque mihetsika zao dia tombona amin'ny hazo fijaliana foana ny tompo tahaka ny hoe chaque mihetsika zao dia atao batisa foana ianao ombolo impidy zany Jesosy Kristy araraotiny zany ahafana mampiorona tsara ny finonao ary ahafanao mitombo ny finonao an'i Jesosy vo tamin'ny hazo fijaliana na nahafahan'ny tompo miozona tokony hiatra taminao efa mifarana teo amin'ny nanomboana to tamin'ny hazo fijaliana zany dia ndrao misy voalamo ny anankiray ny teny ratsy an'i Jesosy zay mihitsy vovola nampiasaindreo ho izy tamin'izy ny teny ratsy an'i Jesosy tsy anova no Kristy ko vonjeo ny tenanao sy zahaky hinan-tsaronao am'izany na ny teniny dia anankiray vombo miaraka tamin'ny tompo zany mino fa io miaraka mombo amin'ny tompo ve io Kristy mino an'izany ve izy ny tsy finoany an' Jesosy mahatonga azy ny teny an'izany tahaka nataony mpisolona tahaka nataony devoly tamin'i Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao moa zanak'Andriamanitra va ianao tahaka nataony mpisolona be tamin'ny andro zany zanak'Andriamanitra va ianao dina vany Jesosy azy voalazanao i Jesosy nanambarany marina tamin'ny mpisolona be indray no voaheliko ho na miteny ratsy fakitsy tsara ny tantarany Pasika dia hitanao zany tantara zany dia eto ilay jila voongy tamin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'i Jesosy teo ndray tao an-daniny ndray tao ankilany miteny ratsy an'i Jesosy izy tsy mino fa izy Jesosy ty le Kristy lay Messia lay hanavitra azy tsy mino an'izany izy ary amin'ny fotoana sasany tratsy nyzany tsy finoan'izany ianao rehefa mafimafy zay ny atrehinao raha mbola azonao atrehina milamindamina ny zavatra tsara ny tompo hoe mino be mihitsy ianao fa rehefa mafimafy zay ny toe zavatra na misino ny tompo azy tsy avy tsy vitanao tsy afaka anao zany tsony ianao satria tena efa miatra manainao ny toe zavatra dia aza ianao no anaraka ny lalany ty jiolaty ka tsy ino fa iniombo amin'ny hazo fijaliana io ilay Kristy fa ry anankiray ny nandreany zany tenin'le namany zany na nanatra ny namany izy moa ianao tsy mba matahotra n'Andriamanitra va no izy mantsy ny namany fa marina ny namameloana atsika fa isika mandray mivali nataotsika fa io le raha io tsy olana anao tsy mety na kely kory azy io dia mitodika tany amin'ny tompo izy vao vitany tamin'ny namany zany anatra zany
dia nitodika tamin'ny tompo izay jesoa tsarovy aho rehefa mahavy any amin'ny fanjakanao ianao matsapa na naiky mino fa io jesoa io no afaka navotra azy manana ny fanjakany ratsy zay ka raha mba tongany anao jesoa de ba tsarovy aho misy olona zany ho tsarovany tompo rehefa be any amin'ny fanjakana izy fa misy olona tsy ho tsarovny tompo akory na tompo ty lehilahy ty nangataka hoe mba tsarovy aho satria miteny tsara ny jesosy ny anakiray miteny ratsy izy kosa miteny tsara io lehilahy tsy olana nanao tsy mety nakely akory azy miteny tsara ny jesosy izy raha ty ho tsarovanaandriamanitra ianao zany de no manino tenena tsara n'andriamanitra ianao nao vakitsika kely ny petera voalohany toko faefatra petera voalohany toko faefatra fa tsy le toko faharoa tamin'ny perikuba teo petera voalohany toko faefatra ny andiny ilazanareo ny atsara ny rehefa tsisy mahitsy rehetra andininy zany andiny fa raiky ambiny folo raha misy olona miteny daoko izy teny toy ny teny milaza tenin'andriamanitra raha misy olona manoto daoko izy hanao zany araka ny hery zay men'andriamanitra azy mba ankalazana an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy fa azy n'andriamanitra antsy zany ke tsy zany ke mba ilazanareo ny atsarany may petera voalohany toko faefatra ndeny fa ny tanjona de afahantsika marazy mahafantatra fa misy olona mpiteny ratsy an'andriamanitra manamavo an'andriamanitra lazay fa tsy velona koa zay an'andriamanitra zay fa ny mino ny kristianina dia zay ny atsara ny tompony lazay paranako ny lehilahy teo miarivany tya izy dia tsy mba nanao mety tsy mety mihitsy na kely akory azy kendreo zany mba hiteny tsara n'andriamanitra zany ny fiainanao mba ho lazainao amin'ny namanao fa tsara andriamanitra resolahatra ny namanao fa io andriamanitra ivavatsika dia andriamanitra tsara dia am'izany dia tahaka ny ty lehilahy tenao mahazo miteny amin'ny tompo hoe mba tsarovy aho rehefa mba avy any amin'ny fanjakanao ianao dia namaly Jesosi ndrika toko fatelo amby roapolo lazaiko aminao marina tokoa anio ny eo nanao amiko aiza any paradisa
mizaona toko faharoapolo mizaona toko faharoapolo dia antsitsika zany fotoana iaonany toko iaonantsika amin'ny toko any paradisa izany mizaona toko faharoapolo indimy fa enina ambin'ny folo sy fa fito ambin'ny folo 16-17 zaona roapolo enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo hoy Jesosy taminy ry Maria dia todika Maria ka teny taminy nanao teny Hebreo hoe Raboni mpampianatro hoy Jesosy taminy aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandiana makany amin'ny rahalahy io ka lazao aminy hoe niakatra ho any amin'ny raiko sy rainareo aho rehefa amin'ny fanekekezina zany no fitenin'ny tompo tamin'ny Maria sy ny fiteny tompo tamin'ny Jolay dia zao no anitsina ny titenin'ny tompo ty mba tsy ho diso fandray ny fiaonana amin'ny tompo any paradisa ianao nitsangana tamin'ny tompo tamin'ny maty Jesosy io miaona amin'ny Maria io saika anendry azy Maria dia izy hoe aza manendry ahy fa tsy mbola nakany amin'ny raiko aho tsy mbola tany amin'ny paradisa zany Jesosy raha nitsangana tamin'ny fotoana io izy anio dia ho fantatra zao amin'ny tantara nitsangana tompo tamin'ny maty mbola nisy efapolo alina ny sekondo tamin'ny olona tao an-tanàna taorina nitsanganany tamin'ny maty ka raha miteny Jesosy vita amin'ny azozazena hoe anio ny anakoronao any paradisa dia azo hitsy tahaka zao zany fiteny Jesosy zany ary io problemana virgule any amin'ny teny grika lazaiko aminao marina tokoa anio fa zao namiko ianao any paradisa anio amin'ny teny aminao hoe Jesosy fa eo namiko ianao any paradisa fa tsy hoe lazaiko aminao fa anio dia eo namiko paradisa ianao azo nareo ny asa Jesosy mbola tsy azo tikely kasihina koa dia za manendry ahy anio mbola tsy anano tonga any paradisa izy fa ny marina dia hoe anana fotoana ionanaminy any paradisa zay mino azy ho any Korintiana faharotoko faharoambin'ny folo sika Korintiana faharotoko faharoambin'ny folo mba ahafahantsika manamanina sy fa misy azany toerana hivatanana zany any paradisa Korintiana faharotoko faharoambin'ny folo ndia nivorokatra amin'ny fahatimy 2 Corinthiens 12, 1 à 5. Tsy maintsy mirehary aho na dia tsy mahasoa azy zany fa androso ilaza fahitana sy fanambarany tompo aho mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho tokony 7 taona lasitra natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatra Andriamanitra ny mahalala dia anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo ary manala olona iray lay olona anankiray aho natao ny tena na tsy tao ny tena tsy fantatro Andriamanitra ny mahalala fa nakarina ho any paradisa izy ka nandreteny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'olona lay anankiray no ataoko rehare any amin'ny tenako dia tsy rehare aho afa-tsy amin'ny fanomena ihany ny tenany sy Jesosy Kristy ny apôstôly Paoly eto ny apôstôly Paoly zany folo fahavelondry l'apôtre érudit nakarina hatrany lanitra fahatelo
zany nafahan'ny apôstôly paoly nahatakatra ny fampianarana kristiana na dia tsy nanaraka an' jesosy teny mpampianarana azy izy metoky tombontsoa manokana ny apôstôly tafakatra hatrany amin'ny lanitra fahatelo fa misy anankiray nakana zay trany paradisa ino ataoko riareo iny apôstôly paoly fa ny amin'ny tena koa tsisy ataoko riarea fa tsy nino fa ny meko ihany i jesosy io nakarina trany paradisa zany hoe rehefa tonga fotoana akanesatsika ny amin'ny tombo dia ho any paradisa isika satria mino azy mifalianareo fa voasoratra zay zany any an-danitra ny anaranareo any paradisa any am-toerana misy an' jesosy maza malahelo fonareo minoan'andriamanitra no akio famotrany raikio itoerana ma any paradisa itoerantsika miaraka amin'ny tombo zay itoerako no itoeranareo ko hoy jesosy any paradisa mba irinao ve zany ie calmement ie te hiakatra ho any paradisa va enao any amin'ny tombo azy ambarao amin'ny afara fa tsara zany andriamantsika zany dia hiteny aminao koa jesosy andio ao avy ny andro ianao aminy any paradisa inga ho tanterany tompo aminao zany fikasany zany fa nyteny rehetra zay lazay lazay tompo dia tsy misy tsy ho tanteraka hoe soratra masina dia hoe ianao zao hoe midrindrandrindra ny scientifika scientiste plutôt ny scientiste olona manompo ny science manao ny science ho andriamanina tsy mila zany a pasteur eto voko dia ampy azy zay fa ny mino mandiriny mba ho any paradisa dia sao dia mieritreritra ianao hoe fa zany any fatratra mba hoany fa rehefa omponao zany fanindriny zany dia omeny tompo anao sahady ny santatry ny fiainana dia lay fiainana ny paradisa jeny eto tanina fanindroy tianao ve mba hanana fiainana ny paradisa dia hanana ny santatry zany sady ianao satria mino an' jesosy ianao miteny tsara momba an'andriamanitra ianao ary milaza zany aminaminao fa tsy olona sanatria mpanatsatso ny anaran'andriamanitra ny hafa kory ianao voninahitryandriamanitra amen